raccogliamo in preghiera. Dio nostro Padre, ti ringraziamo di tutto cuore della vita che hai data come un tempo di grazia alla nostra sorella, madre, nonna, amica, la quale in questo momento di separazione diamo il nostro saluto. Tu hai fatto conoscere in Gesù tuo Figlio il tuo amore, che afferra la nostra esistenza, che è la sua origine, la sua meta, la sua speranza. L'hai guidata nel lungo cammino dei suoi giorni, l'hai sostenuta, l'hai amorevolmente accompagnata, confidando nelle parole di Gesù che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Noi sappiamo che Juliette è affidata ora completamente a te che porti a compimento la tua promessa di vita. Noi ti siamo grati, Signore, per il dono di questa sorella, che è stata per noi un esempio, che continuerà a vivere nei nostri cuori la sua fede, la tua fede che hai posto, la tua fiducia che hai posto in te.
izy kosa tsy maintsy manao raha vao tafody ao an-trano fa tsy dia afaka milalao toy ny sasany. Izay fiainana nosedrain'izay no nampirisika azy mifototra mafy tamin'ny fianarana miaro tory sy tsy mba miala voafiry. Efa nanambatsy miteraka ny zanany voalohany izy raha mahavita ny fianarana ambaratonga faharoa, kanefa tsy nataony sakana tsy hamoizany ny teny amin'ny anjerimanontolo izany ka ny fianarana mosavy no fidiny sy nolofosany. Ho dokotera isabo sy hanao soa ho an'ny fiarahamonina no tena tanjony fa tsy dia niazo volabe loatra. Vao vita ny fianarana ka tafavoaka ho tsabo izy dia feno olona narary foana ny tranofonenany satria rehefa vita ny ora fiasany teny amoritaly dia mandray sy mijery marary aman-tranodray izy. Tsy ny rehetra nefa no afaka manefa ny sandan'izany arabola ka maro ny nanolotra izany tamin'ny vary ohatra na koa mambotina kely teo am-pelantanany na koa voninkazo kely fankasitrahana sy ny sisa. Ny kely daholo izany satria tia ny asany ary izay no tanjona natonga azy ny safidy ho mpitsanga. Ny asa nandritra ny taona maro nianga tamin'ny dokotera sy ny teny amin'ny talimahitsy izy. Nanao lalana din'iray amin'ny taksiborosy isanandro izy rehefa andeha niasa ary matetika dia omeny ny mpitondra fiara azy ny familiana ka izy no mitondra ny taksiborosy miaraka amin'ireo marary izay hoeny amin'ny tany. Taty amihina dia lasa nandoavambola avokoa ny fitsabonana teny amin'ny tany azy dia izy no nantony vidim-panafody ho an'ireo tsy mananana ny anifan'izany. Izany asanapony dokotera Juliette izany no tena nahalalany olona ny tao anatin'izany asa nataon'izany no ny atsomotompo azy ho biandry. Miofana tao amin'ny tobiny lava izy koa dia mifameno teo ny asa soa nataony sy ny fanompoana an'Andriamanitra ka natonga azy ny teny foana hoe manaova soa iadana. Lasa iny Juliette, lasa ny rentately, tsy eny tsy isaotra an'Andriamanitra ary tamin'ny maro isaotra tamin'ny maro rehetra natolony sy navelany. Anjarantsika zanany, anjarantsika ny soa no manolo soa vitany. Ity moa zany atonga amin'ny soa miandraikitra ny fikambanana tetezana ny Madagasikara. Ho an'ny la mia mamma di cuore. Telo taona lasa izay raha ny fanaovana isika dia tena mitsikina fa tena mbola hifatahina. Kanjo ndrisy ankehitriny ny ranomasoko izao rehetra fa ianao hoe asa mamy izao aty mipitrapitra. Izato saiko tao tsy nino na dia hoe anarako azy fa mitady lalakafa ho dia adala toy ny zaza. Hoe ianao tena nandao tsy hitako ny soa ka zary tena sarotraniko niezaka nytompo. Eny izato foko telitrotra sy mikikika mafy nefa tsy afaka manoatra famangina dia miafy. Mitrotra ho aiza tokoa fa izao ny fandaharana izay voatery misy toa ka dia izy no amaharana. Ka ny sitany hoto ny tena mafy sy mangidy dia honona ny fo satria toko izao mididy. Ko mandray am-piadana ry tena tiako
tena mbola iaona rehefa tapitra amity any andro any ora osaonatrany ianao dia itsika moramora izany laozanao ka ireo asa soa izay efa natomboka ao no mitizanay hatrany mba ho lealianao izay kely vitanay dia ataonay ampitiavana araky ilay efatrao hoe manova soiadanana dia ezaka izahay sy andraraky mbiadono ka hamonitra sy izaha izay tena avy ao am-po neny mbola iaona nefa tonga ny maraina vaovao fomba ny miarahaba sy manao tsarava ary fanajana sy fahendrena kosa ny miaratsiny raha hitondra izao teny fampiolonana izao isolo tena atsika rehetra amin'ity andro manjomboka kanefa feno etsika ara-pinoana ity tena manahirana ry zanakavy ny amandy fahorinanareo satria tsy misy na iray aza ngamba sainy tena fa tsy nineny no miantsony any dokotera Juliette na zatra azy tokoa ny miantso anay lehilahy Petroma hoe Zampla na manao any ianao anaka misy olona hafahafa eto ambony tany satria
sady mpikarakara ara-pahasalamana izany hoe ara-batana no mpikarakara ihany koa ara-panahy. Izay naheno ny tantarana teo dia nahalala fa ny maha-olombelona ray manontolo mihitsy no nokarakarainy eny na dokotera Juliette sy izay anarana hafa any am-pontsika any hiantsoantsika azy satria tsy lasa izy fa nanelamamy toy ny ireny tantely araka ny endritsika no lazainy mitondra fivavahana eo. Fomba malagasy izy ity ry izy mianakavy ka indreto izahay namanareo, tapakareo, havanareo, mpiara-monina aminareo mitondra izao teny fampiononana izao. Trano ao aminareo no midona-paorina fa ny isa-baravarana kosa no tohina vaotra ny lera tsy mahita ho lazaina rehefa nandahoantsika ineny. Olony finoana nefa isika ka na eo ary ny ranomaso sy ny alahelo dia mitraka satria mpiandry izy tandy mpitory-teny ary mpitondra ny hafatra fa orin'ny fiainana ity dia mbola misy fiainana mandrakizay izay tsy voafehy fiainana maha-olombelona fotsiny. Izay no hoe ilay izy mianakavy fa araka ny voalazo teo dia mbola manolotra ny fampiononana fiaino amin'ny mianakavy izahay havanareo metrônome na ny tonga eto mivana na ireo tsy afaka ny didy amanandraikitra maro samihafa. Mahereza, mahaiza ny onona, mitraka ary mahereza mifankabihan-trano satria izany no afatra apetraky ny ray aman-dreny lehibe sady mamifo tamintsika teto an-tanàna no tsy nanadino ny tany lavitra tany. Samy mahalala isika fa ady asa soa no nandaniany fiainana. Ka ingane izany asa soa izany ho valian'Andriamanitra rivonoeny tokoa azy ary hoery sy tanjaka kosa ho antsika mbola velonaina milaozana malahelo fa kosa mahafinona. Mionona ianareo mahereza izany no teninay mpiara-monanareo havanareo tapakareo na dia mbola hitohy araka ny fandaminana azy ny fihetsika sy ny fomba araka ny fombantsika malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy ary mbola tohizantsika mahaindrena tokoa dia anjy an-tanany tsirairay avy any. Misy izay antsoina hoe ranombary tsy masaka, misy izay antsoina hoe solonga lamba ampanarahana ny maty. Ny kely voarainy an-tanana tokoa ireny izy mianakavy fa raha ny soa sy ny mandry mety tiavantsika iaraha-manana ity dia tsy voavidim-bola tsy takatry ny alena izany fa ny ao amponay mangina miara-miondrika sy miara-mitomany ary miara-mitraka aminareo no amiano azy. Izay no teny izay kabary izy mianakavy dia mbola verinay hatramin'ny voalohany hatramin'ny andro nataozany antsika hatramin'ny zoma fotoana naovantsika dia mafariny azy teny hopitaly fa indrindra amin'izao fotoam-bavahana iarahantsika manao izao dia mbola verinay ny teny hoe aza misosoka lahelo intsony. Isotra indrindra. Fondaka ny hazo fa maty ny faka miondrika ny olona fa namono ray aman-dreny lehibe toro vato ny akinana ny fianakaviana manontolo koa amin'ny faorina manjono fa miza malalataky zao tokoa iavana dia toy ilay fevao karakasina olo dia maharazy tungavanareo maro be tahaka izao nefa ny fianakaviana ijoroinareo mavesaka toy izao ny fianakaviana ko dia mihonona zay tsy mampionona tokoa azakoa mionona ko mitonganareo teny mamo teny famparezana tahaka zany mionona izahay. Manaraka izany
na dia fatonga maro takizao azy ianareo nanao tokantrano nanao ny adidy maro samihafa ny asa mandarasa nalaitra tsy voateny sy itony dia mbola tsy afako fa mbola manambolana manomana zavatra kely ihany dia ilay fahaenena malagasy zay miteny manamarina hoe ny velona olo aray tsy maro ny maty kosa aray namabe totosa ny hidinareo tanteraka ny direktrareo indrindra indrindra opofonareo eto lay fahaenena malagasy ko dia tsara ny velona tokoa ny maty etikiatra embonalitra velona ko dia amin'ny anarany ny fianakaviana manontolo zay tonako firenenana tsotra sy lay mava eto no anoloana ny fisaorana fakasitraha eram-po eran-tsaina ny malagasy rehetra eto Roma eto Italia mihitsy raha tsy diso ny fiteny ny saotra tokolay mankasitraka tovovavy hoy ny fianakaviana manontolo